amin'ny anaran'i Jesosy indray ny ampahirizako anao androany, ninona hitranga amin'ny fiainanao, tsisy ampisaraka anao amin'i Jesosy anie izany. Na dia maro aza amin'ny zavatra misakana itsika ety an-dalana hoe sarotra ny lalana, hiteny amin'i Jesosy tsika androany, ninona hitranga Jesosy tsisy ampisaraka anay aminao izany. Raha jerentsika ny tantara Sadraka sy Mesaka ry Abedinego, matsipy tanaty afo izy ireo. Tsy nanana fanahiny izy ireo fa natoky an'Andriamanitra tamin'ny fony rehetra. Nino izy ireo fa hiaro azy Andriamanitra. Fa ianao koa matoky an'Andriamanitra fa ninona mahazo anao dia hiaro anao Andriamanitra raha tena miankina aminy ianao, raha tena miankatoa azy ianao. Amin'izao fotoana izao mety tsy ho atsipy anaty afo ianao fa mety endrika hafa mahazo anao, fanenjehana, fitsapana, aretina sy ny sisa sy ny sisa. Fa matoky an'Andriamanitra, matoky an'Andriamanitra ianao. Masontsika efa any amin'ny destination finale sady efa any amin'izay ataontsika izay atongavantsika any amin'ny Jesosy. Rehefa azo mifamonjena dia tazomina hatramin'ny farany. Ao amin'ny Salamo 4:7-20 manao hoe maro ny fahorian'ny marina nefa Jehova manafaka azy amin'izany rehetra izany. Ho hamarin'Andriamanitra aminao izany teny izany. Ary ho Jesosy raha misy te hanaraka ahy, aoka izy handany tenany dia hitondra ny azy fijaliana isan'andro ka hanaraka ahy. Ninona amin'izay Jesosy hanaraka anao izay. Amen izany. Raha misy fiara anankiray eo am-panina, ny mpamorona ny fiara iny tsy afaka antsoina, mety himezanao raha fa antsika olombelona kosa nefa dia afaka miantso an'ilay mpamorona antsika isa minitra isa sekondra. Ninona mahazo antsika, afaka mireparer izay simba eo amin'ny fiainanao Andriamanitra. Mahalala anao antsipiriana Andriamanitra, na volondohanao ary voisana, na ny taova rehetrarehetra ao anatinao, ninona ao anatinao ao, hain'Andriamanitra fantany avokoa. Raha misy zavatra tokony amboarina aminao, raha misy zavatra marary aminao, hainy daholo izany. Fa matoky an'Andriamanitra ianao, afaka antsoinao foana izy. Ka ninona hitranga dia tsy saraka amin'ny Jesosy tsika, tsy saraka amin'Andriamanitra tsika. Tsy hita amin'ny maso Andriamanitra nefa mahita foana, na any amin'ny takona azy ianao dia hita amin'Andriamanitra foana. Dia mahereza matoky ataontsika ny hira hoe ninona hitranga Jesosy.